Marobe ianareo te hianatra FL Studio. Fa ny olana fotsiny ny ankamaroanareo mino hoe tsy maintsy managna matosy henjagna be zay vao afaka mikirakira FL Studio na koa hoe tsy maintsy mahay mitendry zay vao tokony hianatra FL Studio. Diso be tompoko izany. Mino ve ianao raha itenenako fa 30 jours fotsiny no ilainao afahanao mianatra ny base ny FL Studio, manao création instrumentale, prise vocale, mixage vocal, mastering de A à Z. Na mbola tsy manana afa-tsy laptop sy casque na de mbola tsy manana notion amina théorie na musique. Efa maheriny zato ny mpianatra nahita tombony tam'ilay formation spéciale débutant iny ka efa navita instrumental ohatran'izao. Raha ohatran'ny tino ny aingana. Amin'ny fomba ahoana moa mahaposible an'izany? Mila mihinana an'ilay pilule vaovao FL Tamol 907. Natao an'izy ary ilay pilule. Natao ho anao zay te hiditra amina mondena beatmaking na ho anao zay efa te hiakatra level ambonimbony hiala amin'ny niveau débutant zany. Natao ho anao zay efa manana studio complet fa mbola tsy mahay manao création instrumentale, mbola sahira manao mixage vocal, sahira na mastering. Ho anao zay tsy ao anatin'ny label te anao autoproduction zany hoe ianao reriany afaka manao ny son anao. Miavaka be ity FL Tamol 907 ity satria tena guide complet mihitsy izy ity manomboka amina fianarana installation na FL Studio, fianarana ny base na FL Studio rehetrarehetra, fianarana ny création na instrumental amina genre marobe tendance am'izao fotoana izao, ama-piano, afrobeat, trap, drill, jusqu'à amina afro salegy aza. Ampianarina koa ianao ny resaka arrangement, prise de son, mixage instrumental fotsiny, mixage vocal fotsiny ary ny projet ho traitentsika miaraka de projet iarako amin'ny tena artiste mihitsy. Vita zay de miditra amina mastering antsika. Efa za miasa saina tsony hoe aiza zany logiciel ho ampiasaina satria efa miaraka amin'ny formation io daholo logiciel rehetrarehetra, ny élément rehetrarehetra ilainao na ny VST, drum kit sy ny pitsopitsony rehetra anaovanao exercice pratique. Tsisy zavatra ijalianao fa miankina amin'ny pratique ataonao sisa sy ny entraînement. Ireo rehetrarehetra ny tany saintsika teo de omena ianao amin'ny vidiny 290 000 ariary. Fa zay rehefa nandinika hoe so de sina réduction kely amin'ity fety ty. Oui, asina tompo. Azonao reo rehetrarehetra reo amin'ny vidiny 200 000 ariary fotsiny. Ary mbola tsy manana budget anao za miasa saina satria afaka jifainao par module lay izy. Zany hoe tsy voatery maka an'izy rehetrarehetra ianao fa zay tena ilainao aloha ny vidinao voalohany. Aza miandry ela raha fa tovy zao de zao ny réservation anao amin'ny formation tsara be io antsoiny laharana 032 77 06 77 na 034 34 207 85. Zao de zao anampy anao ny ekipa ny dadakely tsy maintsy ho lasa pro na FL Studio anao.